ary isoragna Andriamanitra androany satria toetra matsara ny fizarana attestation amin'ireo mpianatra reky. Nandritra ny vakansy iny dia nisy nietsika zay nataonay fampifanana ny Tanoran'ny Tomasina satria fantatsika tsara fa ny fifananana arak'asa ny fotoana zao dia mihamafy fa dia zahay zany dia anatin'ny manampy ny traikefa ary manome traikefa amin'ireo tanora ireo zany mba ahafahan'izy ireo miatrika ny fifanana arak'asa ary ahafahan'izy ireo koa zany tena mamorona asa. Fa dia maromaro ny fifanana zay natao misy ny teny vahiny amin'ny teny frantsay teny anglisy ary ny teny sinoa ary misy ihany koa ny asa tanana toy ny informatique, ny transit en douane, ny coupe et couture, ny call center, ny ino koa moa zany manaraka informatique, ny cuisine et pâtisserie dia mazava ho azy moa regny boustapage zay natao ihany koa ho an'ny Voakan'ny Tomasina. Ka dia faly zay androany satria tafita ny afatra hitantsika teo angamba fa nandritra ny vakansy fotsiny dia fa afaka amin'ny teny anglisy ny zaza malagasy afaka amin'ny teny frantsay afaka amin'ny teny sinoa ary amin'ny fotoana fohy fotsiny dia hitantsika regny asa tanana regny mpananao irenao cuisine pâtisserie regny fa efa afaka mamboatra mofomamy afaka manao nahandro tsara ho an-tokantrano ka dia fifalinanay anatin'ny fitabana Sauveur de Tamatave zany ny androany satria tafita ny afatra ho an'ny Tanoran'ny Tomasina sy ny Voakan'ny Tomasina. Ka dia eto zay dia manome afatra ho antsika rehetra indrindra moa zany fa ny fiainana dia mila fiezahana ary ny fotoana dia tsy hanomentsika malalaka fa isika rehefa te androso te hivoatra dia mila mandany fotoana ary mila manovo fahalalana mandrakariva. Ka dia izahay dia isam-bolana dia misy foana ny fiofanana zay karakara ny Sauveur de Tamatave ka dia miantso tsika rehetra Voakan'ny Tomasina mba tena hoe ifantoka tanteraka amin'ny lafin'ny fiofanana satria io rery any no fahatsika androso. Androany zany niasaka ny formation dia tao amin'ny 3200 fa ny natody hatramin'ny farany zany nahazo attestation androany dia eo amin'ny 1200 zany ireo olona zay namena attestation fa nefa izy ireo kosa nefa misy manao double misy sady manao français anglais misy manao raha fa 1200 zany totaly ireo tena hoe mena attestation androany.